Tokoa afaka andro vitsivitsika dia atrika ny fankalazana maneran-tany ny andron'ny ambasador sy ny tanora zokiny izay miompana tanteraka ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara an-tanan-dehibe. Ary izany indrindra no resana amintsika satria ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny impact ioko Madagasikara isika izay andraisan'ny FMN anjara goavana ary indrindrandrindra itsika tanora. Arak'izany ary dia ataovy mahafinaritra io fotoana io indrindrandrindra hanetanana ny tanora tsirairay avy handray anjara amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Zavatra tsy vaovao amintsika izany satria efa niarakatsika tamin'ny mission Ninive, niarakatsika tamin'ny Campore Logos ary indrindrandrindra voatsela teo niaraka tamin'ny mission Kaleba isika. Arak'izany ny fitorinan'ny filazantsara dia tandra vadik'oditra amin'ny tanora aty amin'ny FMN. Ka mino fa efa vonona sady isika satria manana adety goavana mila tanterahana isika. Ka noho izany efa misy ihany koa ny programa fanampiny dia ny fiboahantsika isaky ny lady voalohany sy ny lady fahatelon'ny volana manomana ny tany izay esan'ny fiangonana. Izany hoe itsika tanora zany dia tena miara-miasa akaiky amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Ary ity ampamarana dia izao na inona antso ataon'ny fiangonantsika manoloana an'ity impact ioko 2025 ity dia aoka isika ho vonona mandrakariva. Mino fa efa zany mihitsy ny mahatanora antsika tsirairay avy. Marary ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraikaraiky.